MG Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Mbola manjaka ary hita taratra eto amintsika ny politika misy Galeny zarazaro anjakana vokany miarava sy potika atrandry ny soatoavina sy ny kolotsaina malagasy izay mitambatra nefa novato ary izay misaraka fasika Siano intsonty ny toy ny laitetika satra urbain voalaza tamin'izany fotoana antiafa otokana ny fady 12 aogositra 2024 io fitokanana io izay tsy nitsahatra ny hemitra kanefara amin'izao tsy aino teny izao intsony hatramin'ny androany ny fanamboarana ny lalana eto Antananarivo renivohitra no tokony olaharampahamena hoy ireo olotsotra naneho ny heviny makasika izany Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray mafisina ny fiarovana ny kandida no sady filoha teo aloha Donald Trump raha ny fampitam-baovao voaray ka anampy ny fiarovana ity kandida filoham-pirenena ity ny eo anivon'ny security service. Ny security service izay manana iraka manokana hiaro ny filoham-pirenena sy ny fianakaviany. Afaka misitrika io fiarovana io ihany koa ny kandida filoham-pirenena raha ny fanazavana. Nisy antsy ny lesoka avy amin'ny fitondram-panjakana na tonga izao olana izao raha iverenana nisy nikasa amodro ny kandida filoham-pirenena Donald Trump nandritra ny fampelezan-kevitra izay nataony ka olona roa no namony ny vokatra izay fitovirana izay ny sofiny kosa no naratra ho an'ity filoha Donald Trump ity Angafalina trano tompo klasy tompo vavy no isianany tokantrano amin'ny izao aliny fa 14 ny volana Jolay 2024 izao ka manasanao hanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany toy ny mazatra ny matoady soratra no anokafantsika ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity mbola manjaka ary hita taratra eto amintsika ilay politika ny Galeny zarazarao anjakana vokany miarava sy potika atrandry ny soatoavina sy ny kolotsaina malagasy izay mitambatra nefa novato ary izay misaraka no fasika matoady soratra nampietsi-poan'ny rehetra sy izao tontolo izao ny fankalazana ny fetim-pirenena frantsay tao Paris androany ny fetim-pirenena frantsay izay tsy natao tao amin'ny avenue des Champs-Élysées tamin'ity taona ity fa tao amin'ny avenue Foch izay nandraisana tamin'ny fomba ofisialy ihany koa ny afo olimpika mila mianatra sika raha ireny tao Paris ireny no jerena ary voakasika izany avokoa ny rehetra ny mpitondra ny mpitandro filaminana ny teknisianina manindra ny sary sy ny feo ny pakasary sy ireo mpanao gazety hatramin'ny olona rehetra manatrika mila mianatra sika ka tsy hiteraka resabe tahaka ny nitranga tena mamasina farany teo ny hira-pirenena malagasy ny azo ambara manoloana iny fetim-pirenena frantsay iny dia ny hoe mirahina ny frantsay mahay maneho ny tena fiandrianam-pireneny vitantsika izany fa ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe Rovina Madagasikara vao afaka amin'ilay politika napetraka i Galeny dia ny politika ny zarazarao anjakana natsapa ireo mpanjanaka tamin'izany fotoana fa mirahina sy miray fo ny malagasy satria iray ihany natsapa izy ireo fa ny malagasy dia nanana fotom-pisainana hoe malagasy aloha vao vahiny natsapa ihany koa ireo mpanjanaka fa ny fihavanana sy ny fitiavana ny hafa samy malagasy aloha vao ny vahiny teo ny nahatonga azy ametraka ilay zarazarao anjakana tamin'ny fomba sy ny endrika maro samihafa ka itezao miafara amin'ny zava-misy ainantsika kehitriny izao lasa ny vahiny indray aloha vao ny malagasy manana nationalité frantsay aloha vao mitondra ny malagasy ireo orinasa vahiny aloha vao ny orinasa malagasy mpandraharaha vahiny aloha vao mpandraharaha malagasy teny vahiny aloha zay vao teny malagasy raha tsy laza afa-tsy ny teny amin'ny anteny meram-pirenena nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ilay fivoriana manokana natrehiny ny solombavambahoaka farany teo tsy magaga satria ilay zarazarao anjakana no efa novolena teto amintsika ary zay nanjanany frantsay antsika izay ka hatramin'izao vokany rava tanteraka ny soatoavina sy ny kolotsaina malagasy maro ny mialona izay tafita ka tsy mikendra afa-tsy ny sitonazy iverina mifandona ireo samy mpisehatra toy ny samy mpitondra ny samy mpanao politika samy fiarahamonimpirenena samy olom-boafidy samy olom-boatendry ny samy mpiray fikambanana
ny samy mpiray fiangonana, ny mpiaramonina, hatrany amin'ny samy mpiaramiasa sy ny mpiaramianatra, ny samy mpanakanto sy ny mpamorona, ny mpitatitra, hatrany amin'ireo samy mpivarotena aza. Lasa fomba fanao ilay mampiady ny samy mpisehatra amina zavatra mitovy, na ihany koa ireo samy ao anatiny ihany nefa samy manana ny lohany na samy miady ny olohany. Very ilay fotom-pisainana manao hoe izay mitambatra vato, izay misaraka fasika. Araka izany, tsy efa fotoana ve izao ka hiaraka sy ifanometanana, ampanjaka ny tena firaisan-kina isika, satria ny firaisan-kina no hery. Efa firaisan-kina lehibe ny fanajany rehetra ny iray volan'ny teny malagasy farany teo. Nangina ny rehetra ka tsy niteny intsony ilay hoe Cédric tany anaty tambazotra-tserasera, nandritra iny volana jona natokana ho an'ny teny malagasy iny. Tohizana niezaka andao hanova-pejy. Ambony mantsy ny fanantenana fa mbola iray inona ny malagasy ka hanana fomba fijery iombonana, ary samy anana ny tandrify azy avy ny tsirairay avy. Na mbola mitoetra eto amintsika aza ilay zarazarao anjakana. Ambony ny fanantenana satria manandanja sy manakasina amin'ny malagasy ny tanindrazana. Mbola mitoetra eto amintsika ny soatoavina sy ny kolotsaina maha-malagasy, iray tsy mivaky volo. Borofon'izany, tsy mbola nisy teto amintsika izany hoe ady an-trano izany. Tsy mbola nisy olona avy any atsimo ka tsy ho afaka ifindra, ipetraka sy hitady ravinahitra any avaratry ny nosy. Izany hoe malagasy iray, tanindrazana iray, firenena iray, ka tokony anana fomba fijery iray. Tsy haino intsony ny toy ny ilay tetika asa train urbain voalaza tamin'izany fotoana fa hotokanana ny faha 12 aogositra 2024 io fitokanana io izay tsy nitsatra ny hemotra ka nefara amin'izao fa tsy haino teny izao intsony hatramin'ny androany. Ny fanamboarana ireo fahalalana eto Antananarivo renivohitra no tokony ho ataon'ny fitondram-panjakana lahatra-pahamena ho ireo olon-tsotra na ny efiny mahakasika izany. Ka eto Andriatsilavy no mitondra ny fanadihadiana amintsika. Miemotra lava ary tsy misy tohiny intsony hatramin'ny androany ilay tetikasa train urbain voalaza ny Andry Rajoelina fa amahana ny olan'ny fitohanan'ny fifamoivoizana eto Antananarivo renivohitra. Ny volana Oktobra 2024 no voalaza fa anomboka ny fitaterana an-dalamby eto Antananarivo renivohitra zotra Soarano Mandroseza Ambohimanambola izay mirefy 12 kilometatra. Nambara tamin'ny fotoana io ihany koa fa ifanindran-dalana amin'ny train urbain ny téléphérique. Ny 12 aogositra 2024 ny voalaza ny mpitondra fanjakana fa hitokanana io train urbain eto Antananarivo io. Tsy nisy fitokanana ary nahemotra izany. Ny volana Oktobra 2024 voalaza indray fa vonona ilay fitaterana an-dalamby an-drenivohitra efa vita avokoa ny fiantonana rehetra hatrany amoronakona ary afaka hanao zotra hatramin'ny 9 isanandro. Mbola tsy nisy hatrany ny fitokanana. Niditra ny volana Desambra 2024 nambara fa hiasa ny fiandohany taona 2024 indray ilay train urbain. Rehefa tonga ny taona 2024 voalaza fa mbola misy fitaovana andrasana no tsy nahafahana nampandeha azy. Volana Jolay 2024 itsika izao tsy misy na masinina iray aza mandeha mitatitra olona. Inona indray no lazaina fa tsy mbola ahafahana miroso amin'izany. Anala fahasahiranana ny mponina sy hanamaivana ny fitohanan'ny fifamoivoizana ny tanjona amin'ilay train urbain. Zava-dehibe ny fisian'izany raha ny eto Antananarivo renivohitra, saingy tsy tokony ho izany no lahara-pahamehana raha ny hevitry ny olon-tsotra sendra ny mpanao gazety tamin'ity androany ity. Le famatsim-bola misy no any tsy tonga. Le olona any manao fanantenana kokaty fotsiny dia tsy lahara-pahamehana. Ny olona zany aloha dia any anatin'ny sosialin'ny olona dia ny fahatrana aloha any any ambilany aloha voalohany indrindra. Fa manahaka izay ny asa tsy misy dia tsy hitako sy zatra tokony ataon'ny olona amin'izany. Tsy nireny aloha ny lalana aloha voalohany indrindra raha hampandroso ny vokatra any ambanivohitra dia ny lalana aloha voalohany indrindra zay lahara-pahamehana zay mandeha amin'izay. Fa raha resaka hoe train urbain zany tsy zavatra eto amintsika moa zao mahagaga azonao. Ny arabe atao goudron atao arabe. Ny zaridaina atao arabe, ny arabe atao zaridaina. Dia tsy hay zay tena fandehana satria ny mpitondra manao an'io fa tsy tsika vahoaka. Zay le olana zay ohatrany hoe tsy fitsinjovana an'le vahoaka zany le lahara-pahamehana amin'le asa atao. Tsy fitsinjovana an'le vahoaka amin'le sarambabem-bahoaka zany le izy. Fa ohatrany hoe olombitsy foana zany mahazo tombotsoa an'le olana. Tsy rendrarendra le izy fa solution ho an'ny zareo manam-bola. Fa ny olona sahirana angery tsy reto hoe frehana bus 900 manahirana an'le olona.
jerevo ny taxi be bus classe 5000 zany manahirana ny olona nefa 5000 le frais zay le olana zay de ny eto amitsika koa mo zay mampiazakazaka le mpandraraha eto amitsika mora karama de nefa le karama mora zay tsy zarandra hoe aloha zany mahazo kely zay anina de tsy maintsy rehefa tsy anao ianao misy manao arantena izy aloha de ny lalana ny tokony rosono fa tsy ny lalam-by zany ny lalana tokony rosono voalohany ny lalana rehetra mihitsy zany fa tsy hoe lalana Tananarivo ihany e anakay zao nanao vakansy nakany Tamatavy mihitsiko ataraiky eo ny lalana tokony ady mifiry taraiky ady amin'ny firy maraina mbola tsy tonga nefa mandeha amin'ny 10 de ohatr'izay le problème lalana tokony ampemena aloha ny lalana nambarina rehetrarehetra tsy Tananarivo rery ary fa raha mbola mamendena sika province ary satria lalana ny teny ilain'ny vahoaka azonao pare zavatra tsy ao anaty resaka social reny ny zava-misy aloha ny lalana tsy vita feno lavadavaka ary simba tanteraka ny akamaroany amin'izao fotoana tsy misy fanamboarana sy fikojakojana na eo aza ny antsoavo ataon'ireo mpampiasa lalana rehetra manoloana ny fahavoazana sy ny loza ateraka izany fa notaniana mipetraka ny hoe efa voadinika mialoha ve ny fomba hitondrana sy hifehezana ny fifamoivoizana eto Antananarivo renivohitra inona no tsy nirosoana tamin'ny fitokanana ilay train urbain raha toka efa voalaza fa efa vonona avokoa ny fiantsonana rehetra sa tahaka ny ansakoavana rehetra natao ka eny an-dalana vao hita fa misy ary maro ny tsy fetezany ny azo ambara lafin-javatra iray ahitana taratra ny tsy fahaizany mpitondra ihany koa io resaka train urbain io ahitana taratra fa tsy manana drafim-pitondrana mazava ka miainga amin'ny fiantanam-po aiza ihany koa amin'izao fotoana ireo bus miisa 10 voalaza fa afarana avy any ivelany asolo ireo taxi be eto Antananarivo renivohitra tsy mangarara ny fitantanana ny firenena tsy manana politika ary toe-karena mazava ihany koa fa ny fitondram-panjakana ankehitriny tao anatin'izay ataona maro ny tantana ny firenena izay antony mahaboka ny trosa ny firenena tahaka izao ao ireo fampahay toe-karena rana ny hevitra mahakasika ny toe-java-misy eto amin'ny firenena amin'izao ireo trosa nalaina tamin'ny mpamatsy vola noho ny arendrarendra izay lasa avesatra ho an'ny vahoaka malagasy sy ny taranaka farama mandimby tsy manatsingy nofa ary mametraka ihany koa fanao ny mitrosana tsarana ny fiainam-bahoaka saingy ho antsika malagasy tsy misy fiantraikana amin'ny maronisa izany fa olombitso no mahazo tombony i Madagasikara izay lasa zariboka trosa amin'izao fotoana noho ny tsy fisian'ny rafitra mazava sy mangarary eto amin'ny firenena fa ihany koa noho ny tsy fisianana fananana politika mazava ny fialana amin'ny fekinan-doha mitrosa izay miankina feno amin'izay fananana rafitra mazava izay sy ny fisian'ny politika mazava ho ny mpahay toe-karenana ny heviny azo atao tsara ny miala amin'ny fiankinan-doha antsika amin'le trosa azo atao tsara zany fa conditionner-n'le fisina rafitra mazava sy politika mazava politika ara-toe-karena ny resahako politika mazava hoe anatin'ny 20 taona manaraka de zao tokony hotratratsika atao anatin'reto indicateur de performance atsika reto de anatin'ireny indicateur de performance reny raha fetiny izy reny amin'ny alalan'ny tinady ny besoin izay takin'le firenena zany raha zavatra misy zao eto amintsika ohatra be de be ny tanora tsy anasa be de be ny tanora manana mari-pahaizana tokony hoentina miasa tsy afaka miasa amina asa mifanaraka amin'izany be de be ny olona zay ataontsika hoe reny anatin'ny sehatra tsy miankiny reny sehatra tsy manara-drafitra informel nefa tokony hiditra amin'ny sehatra informel le foto-drafitrasa izay atsangatsika nefany tsy mifanindran-dalana amin'ny famalinany le tinadiny reny sehatra reny zany eo zany le hoe mitrositsika nefany tsy mahavaly ilay tinady eto amin'ny firenena le trosa mila nefa ntsika manana an'izay politika mazava izay mba afahantsika miala amin'le trosa raha ny zava-misy eto amintsika tsy tetika safana mampiodina toe-karena no ampiasan'ny fanjakana ireo volindramina avy amin'ny mpamatsy vola fa ireo tetika sarendrarendra izay tsy mamaly akory ny filan'ny mponina sy tsy afahana mampiakatra ny arikarenina fahobe isika miazakazaka be any anatin'ny fametrahana foto-drafitrasa
iarahantsika malala ny zava-misy a fa arak'le nyteneniko teo tsy mazava koa le politika de le fotodrafitrasa zany tsy tena mamaly an'le zava-misy eto Madagasikara zany a izay takin'le sehatra fandrarahana sy sehatra izay tena mamokatra ny arikarena fao be raha ohatra raha ny azy zany ohatra hoe aka ohatra n'le hoe katsakana farana iny moa zany efa tsy azo nidovirana izy satria tsy afaka iandry afaka enim-bolana na efa-bolana indray vo anome katsaka an'le ohatra hoe le sehampamokarana fa de hoe tsy maintsy manafatra tsika zany fa ho setrin'iny ina mifandraisana fanapaha-kevitra izay nataon'ny fanjakana zany entina mamaly an'iny sady hoe efa tsy maintsy tafiditra anaty filana fototry ny toekaren'ny Madagasikara ny fanafarana katsaka akoatry ny vary sy ny solika sy ireo akojakoja incompressible zay tsy maintsy afaratsika ireo zany tokony misy valany zany a mazava tsara hoe mba hahafahan'ireo mpandraraha ihany koa indrindra ireo mpandraraha anatiny izay tena tokony lahara-pamehana anatin'izany ady amin'ny fahantrana satria izy ireny no mampiasa vola mamorona asa izay ahafahana mampitombo ny fidiram-bola isam-batan'olona tsy ivina saika bokatrosa avokoa amin'izao fotoana noho izay tsy fahaiza mitantana izay ny ankamaroany orinasa mpanjakana eto amintsika raha tsy laza afa-tsy ny orinasa Jirama izay ananany mpamatsy vola samihafa vola mitetina 500 miliara ariary amin'izao fotoana ny Air Madagasikara ny Phare Malagasy izay tsy mihodina intsony ankehitriny ny Sekrène ary ireo tetikasa samihafa toy ny autoroute sy ny téléphérique ny trosan'ireo rehetra ireo izay ny vahoaka malagasy 30 tapitrisa miampy ny taranaka fanamandibo no hibaby azy na tsy nisy tombontsombivantana sy akolaka hanositrahany ireto farany azy andrasana manoloan'izany fitakian'ireo mpikambana vaovao eny anivony anteny meram-pirenena ny mangarahara eo amin'izay fitantanana ny firenena izay lafim-baovao hafa kosa indray 2 arivo hatramin'ny 3 arivo ariary eo fa isan'andro farafahabetsany ny vola ananana sy ahodiny ny ankamaroany ireo fianakaviana tsy manakalofana izay mivelona amin'ny fivarotana enta-madinika efa niasa fa n'izy ireo mamelona ny ankohonany raha ny fanadihadiana natao teny amin'ny tetezany Ambohibarikely fanadihadiana hoentin'ny Daniela Minarso nohon tsy fisiana sy fananana antonasa mazava tsy matakatra hofatrano voatery miaina anatina trano sachet amoron-dalana ny ankamaroany ireo fianakaviana sahirana ara-pivelomana izay hita manerana n'Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana isan'izany ireto fianakaviana 5 mianaka etsy amin'ny tetezana Ambohibarikely ireto raha ny fanadihadiana natao ny renim-pianakaviana sy iray-pianakaviana mivarotra sy mibata entana ny ankizy tsy mianatra fa tsy maintsy manampy azy ireo amin'ny fitadiavana ny sakafo hohanina andavanandro izay miankina feno amin'ny fahalafosan'ireo enta-madinika amidy izay ampiasaina vola 2 arivo hatramin'ny 3 arivo ariary eo raha ny fanazavana vidim-piainana aloha sarotra tena sarotra fa iainana ilay izy dia tsy maintsy hereta 5 izao 5 mianaka izay dia izao ny any fivelomanay rehefa malafo dia efa malafo moa ndraindray misy tsena ndraindray tsisy tsena vocal dia sachet boaty ireo tsy pinina eny Vorodamba ireny tsy pinina amin'ny 100 sy 200 dia mba hakana tombony kely arakaraka ilay vola ananako izany ny ampiasaiko fividianana sakafo arakaraka ny vola misy raha misy raha ohatra hoe misy mahalafo 500 sy 3 dia iny aloha tsy nzaraina arakarany na ny kafe moa izany amin'ny maraina dia tsy mihinana rehefa tsisy renenay zao ny sakafo hohaninay amin'ny atoandro parivan'ny andro zany zao ny anay 4 kapoaka tsy natao amin'izay mianana ny zanako izao mbola tsy mianatra ilay vidim-piainana tsy maharaka ilay sarany dia karamarama eny izy ny karama mangataka tsindrotsindroka manampy anay eny amin'ny sortira ny nasa ny famelomako ny akohonako dia mitsindroka sortira sy manao dokera izay ireo zavazava amidiko ireo tsisy akoatran'izay ianao koa reo tsy manana diplôma dia tsy afaka hiasa satria milaina diplôma sy fahaizana dia fiasana dia nefa izay tsy manana an'ilay fahaizana dia tsy maintsy mionona amin'ny Andriamanitra izao tsy afaka nitatra akoatran'izay tsy afaka manofa trano izao ny trano azo iainana ny hevitra aloha izao dia niala amin'izao plasy izao no tena faniriko fa tsy afa-manoatra moa zany dia tsy maintsy zakaina izay eo
maro ireo tsy manan-kely ofana vokatry ny fanotrana sy ny tsy fisiana asa eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina ary koa manerana ny Madagasikara. Manampy azy ireo ihany koa anefa ireo tsy manan-kely ofana vokatry ny fandrodanana trano, ny toeram-ponenan'izy ireo satria may na lasan'ny rano na ihany koa lasan'ireo mpanambola ny taniny. Mila vahaolana mazava sy politika mazava ny fandraisana an-tanana azy ireny. Mananjoana na trano fonenana tahaka ny olona rehetra izy ireny ka hiary sy iaina milamina ihany koa. Dia izay lafim-baovao izay tompoko lasy tompoko vavy no entsika misendro kely ato anatin'ireto dokavarotra ireto aoriana izay no hitra amin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao isika. Ndao ary. Avec maintenant plus de data, profite de nettement 25 000 et c'est 4,5 gigaoctets d'internet. Et c'est toujours à 25 000 arrière. Tape vite le dièse 322 étoile 8 dièse. Tavaverina indray eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao isika varavarana misokatra sy hetsika ara-pahasalamana maimaimpoana no fanetiny ny ivitoeram-pamindrana raha nankalazana ny fahafolo taona nijoroany teo anivon'ny hôpitaly be ny Fianarantsoa omaly asabotsy fahatelo ambin'ny folo ny volana Jolay 2024. Fanampanazavana. Mbola vitsatreto ireo olona manantona ny hôpitaly indrindra ny ivitoerana famindrana raha ho an'ny eto Fianarantsoa na dia misy aza ny hetsika isan-taona hanamariana an'izany. Natao izao hetsika izao izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny fahafolo taona nijoroany ny ivitoerana ity mba hampahafantarana ny rehetra fa ilaina ny fanomezan-draha. Fa teo ihany koa ny varavarana misokatra mahakasika ny fizahana maso maimaimpoana, ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana, ny fitiliana ny hepatita B sy ny VIH, fijerena ireo sokajin-draha ary indrindra ny fizahana ny tany-draha ho an'ireo vehivavy bevoka. Fa tsy ampy ny tahirin-draha saika manerana ireo hôpitaly be manerana ny Madagasikara ka anaovan'izy ireo antsoavo ho an'ny rehetra ny amin'izany. Na ny eto amin'ny hôpitaly be Fianarantsoa na manerana Madagasikara tsy ampy foana moa izany resaka hoe kitapondraha satria mbola vitsy ny mpanome raha indrindra mpanome raha an-tsitrapo izay hanetanana ny olona rehetra foana moa izay zavatra izay ary anisan'ny hetsika ataona ihany koa androany ny fanetanana ny mponina eto Fianarantsoa hoe mba hisy hiditra ao anatin'ilay mpanome raha an-tsitrapo. Fa hatreto aloha izany dia mbola vitsy izay resaka hoe mpanome raha an-tsitrapo izay. Misy fepetra ny fanomezan-draha mila olona feno 20 taona mihoatra aloha dia 10 kilao mihoatra dia mila ihany koa olona salama tsara ny manome raha. Fa alohan'ny fanomezan-draha moa izany dia misy foana ny fanadihadiana miaraka amin'ireo mpitsabo ahafantarana hoe tena afaka manome raha dia mila anankiray sa tsy. Na eo anefa izany dia hatreto mbola maimaimpoana ny fanomezana raha eny anivon'ireo hôpitaly be ireo. Marianay foana fa tsy fidina ny raha. Maimaimpoana no fizarana ny raha tahaka ny hoe maimaimpoana moa izany fanomezan-draha dia maimaimpoana ny fizarana ny raha fa misy kosa ny analizy tsy maintsy atao rehefa mila raha ny olana anankiray. Fa tao anatin'izao fankalazana ny fahafolo taona ny ivitoerana ny fanomezan-draha eto Fianarantsoa izao dia nisy moa ny journée scientifique izay nirana tamin'ireo professora sy dokotera teto Fianarantsoa izay namelabelarana indrindra momba ny famindrana raha hanatsarana ny fandraisan-tanana an'ireo marary. Tsapa fa somary malaina tokoa ny rehetra amin'ny fanomezan-draha izay na dia misy aza ny fikambanana manao izany nefa dia tena ilaina tokoa izany noho ny fahampiatsany ireo marary mila izany eny amin'ny hôpitaly ka tsy marakaraka izany ny eo an-toerana hany ka mezaka ny manao antso hatrany ny avan'ireo marary mila raha eny anivon'ireny hôpitaly be ireny mba hafany mamonjy ireo mila izany. Vaovao avy any amin'ny faritra Adrany ny synode apartanimboeny vaovao anofa andray ny fivoriam-ben'ny mpitandrina amin'ny volana aogositra izao mandritona ny 5,000 ireo mpitandrina ombaimbady andrasana mandritra io fotoana io izay atao ny fa 14 hatramin'ny fa 18 aogositra ho avy izao. Anja Roberta no mitondra ny fanampanazavana amintsika.
manodidina ny 520 eo ny mpitandrina avy amin'ny laval'ny nosy andray anjara amin'ny fionambeny ny mpitandrina izay atao hoe tomahajanga ny 8 hatramin'ny 12 ny volana aogositra izao. Eo am-panomanana izany tanteraka ireo komity mpikarakara raha ny fanazavana hoenty ny sekretera jeneraly ny fiangonana foibe ny FJKM raha kotony indray ny jaona. Ho avy eto an-toerana ny mpitandrina mambambady izay tsy latsaky ny 10,000 eo ho avy eto eo anatin'ny sahan'ny FJKM izany zany manerina ny faritra 20 manerina ny FJKM eny hatrany mpitandrina masina azy. Ny fotoana lehibe manomboka ny 9 ka hatramin'ny 12 oktobra aogositra dia antsoina hoe ao anafi fiaonan'ny fitona filazantsara amin'ny fiarahamonina ary fampizarana. Fa manomboka ny 4 ka hatramin'ny 12 aogositra dia fiaonam-be ny mpitandrina izany. Inona moa ny tanjona, inona ny tena votoatina izany fotoana izany. Votoatina fiaonam-be-ampitanina dia ny antsoina hoe ny fanaovana zava-dehibe ny antsony tompo ny fitorianan'ny filazantsara ny any koa ny fitondram-pahaolombelona eo amin'ny sehatra iainan'ny fiangonana ary ny azafana vozona trany ny asa ao anatin'ny fitondram filazantsara ny amin'ny fitantanana amin'ny fiangonana ny fitondram-pahaolombelona fiangonana eo anivon'ny fiarahamonina sy izao tontolo izao. Ary indrindrany koa dia ny maha-olombelona feno natsoina ao anafi na ny fandrarana radiokarena na ny fandrarana eo amin'ny fanabeazana ary fandrarana fifandraisana dia irahana mahatanteraka izany. Ny synode apartany Bona Vaovao no andray ity fiaonam-be ny mpitandrina ity fotoana ihany koa ahafahan'ny kristianina mampiseho fa velona ny fiangonana ary velona ihany koa ny fiarahamonina. Lafim-baovao hafa kosa indray alohan'olona tao anaty sachet no nisy nahita teny amoron-drano atao amin'ny fokotany Ambohipona Ambositra faharoa tokony tamin'ny 12 atoandro araky ny fahitany ny dokotera olona 20 hatramin'ny 70 taona io hita faty io tsy hita teny amin'ny manodidina ny vatany ka nentina tany amin'ny morgue ilay alohan'olona fanampanazavana. Efa nalaina zany fa netretina hoe zavatra hafa io mety hoe zavatra lasan'ny rano na hoe entana mety azo alaina nohatra zany no tao anaty eritreritran'ireo namana sy ankizy mpanasa lamba reo dia nalana natao amin'ny sisy le izy hanika rehefa nivorahana dia jerena lohan'olona ny tao anatiny tapaka lohan'olona ny tao anatiny ary teo tahitrabo ny rehetra ka ny horaka ny olona ary ny antso ny manodidina rehetra nanatona ny jeren'le izy hoe misy ohatra zao aty amoron-drano misy lohan'olona io zay tsy fantatranay hoe nahoana fa dia natahatra moa zany le ankizy nahita azy fotsiny hoe lohan'olona dia to dia navelany dia rehefa tonga teo amin'izay zany ny olona ngedangeda dia izay vao nisokafana ny jerevana hoe mbola fantatra ve ny endrikany sa inona mety ahafantarana azy dia nisokafana le izy dia nijerevana tena firahatoka zany tena farany hatoka le olona no anapahany anazy ary ny tena izy mety mbola halina tany io na maly hiriva fa na le raza mbola tsy dia tena maigna na le lohan'le olona mbola tsy nizisitra tratran'le rano sa tratran'le izy tao anaty sachet koa ngambany dia mahagaga nefa dia ny vatany tsy hita tegna amin'ny manodidina eny fa io lohany io ihany ka mino azy zany fa mety hoe ny vatany io mety mbola narily le olona navandoza anatin'le rano any ihany fa mety hoe niraikitra keo mety hoe tao ambany taty amban'le barazy no natsipy le izy satria rehefa tao ambonin'le barazy le izy dia mety hoe raikitra tao amin'le barazy le vatany na ohatra zay fa matoa zany tafakodia hoentin'ny rano aty ambany le lohany dia efa taty amban'le barazy le izy mety hoe natsipin'le olona ka io tsy fantatra hoe mety saika hoentiny aiza na nohoentiny aiza na mety nisy naharaka dia hoe natsipy agnaty rano rehefa tady ho tratra na tsy fantatra zay zavatra misy eto amin'ny tanàna zany ka nahatonga le fa dia lohan'olona tapaka avy eo mihatoka ny olona zany manodidina mety eo amin'ny 30-40 ans io satria ohatra somary efa misy sola le lohan'le olona jerevana fa zany izy mbola nihety dia misy koa ny petahan'ny rà amin'le lohany fa efa somary misy sola ihany le lohan'le olona. Dia izay indray tompoko lasy tompoko vavy no azo natolotra taminao tamin'ity ala inty ankasitrahana feno ianao tany tokatrano tany nanaraka izany hatramin'ny farany ampatsahivina fa androany ny lalao famarana eo amin'ny Euro 2024 izay hifanandrina ny Espagne amin'ny Anglisy amin'ny 10 alina feloa tompoko.
Angie Bettelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.